faly miarabantsika tsirairay avy a amin'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Saorana ndray fa izy no manome tombonandro ahafahantsika miaino azy indray amin'ity androany ity, ary sambatra izay miaino sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'izany fotoana ary amin'izao fotoana ihany koa. Saorana antsika ny fampaherezana sy ny fankasitrahana izay alefantsika na telefona izany na amin'ny mail, saorana antsika rehetrarehetra izany, ny fisaorana ny fankasitrahana ireny rehetrarehetra ireny dia izao no anaovantsika azy, alefantsika any amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ireny dia Jesosy Kristy izany. Ho azy rery ny saotra, ho azy rery ny dera, ho azy rery ny voninahitra, fa izy rery ny mendrika azo izany. Ny tena dia mpanompo sy mahasoa ihany, ary izay tokony natao ihany no natao, izay tokony natao ara-betsaka ny mbola tsy vita, fa dia ho azy ny voninahitra, ho azy ny saotra, ary isaorana ny tompo raha mahakasika antsika maro tsika ny voakasika izany tenin'Andriamanitra izany. Ho azy ihany ny voninahitra, mbola hitotsika amin'izao fandarana izao miomana iona amin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ao ihany tsika, satria ao misy ny fanambarana maro ihany koa izay efa nambaran'i Jesosy fonisy tetỳ an-tany. Luka toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo. Luka toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo. Ary hoy kosa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery izany, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa avery ny ainy na matiantoka izany izy? Fa na iza no homenatra azy sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninainy sy an'ny rainy ary an'ny anjely masina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy manandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa teto tany dia nilaza izy hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana aina. Jesosy Kristy niteny hoe izaho no mpiandry tsara, izaho no mpiandry ondry, ny ondriko mihaino ny feoko ka manaraka. Izany hoe arakaraka izay arahantsika dia iny arahantsika iny mitondra any amin'izay tanjona farany ahatongavantsika. Raha manaraka an' Jesosy sika dia ny hafarantsika dia any an-danitra, any am-paradisy, any amin'ilay fiainana vaovao, any amin'ilay fiainana mandrakizay, raha manaraka an' Jesosy isika. Jesosy ho iako. Ary amin'ity androany ity ny zavatra zaraina amintsika dia ny amin'ny hoe fanarahana an' Jesosy. Misy fepetra nylazain'i Jesosy eto ny amin'ny hoe fanarahana azy. Misy zavatra anankitelo mazava tsara napetraka Jesosy rehefa niteny izy ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Hoy izy, raha misy tanaraka dia misy fepetra aloha. Inona no tokony ataony? Aoka izy andany tenany. Izay ny fepetra voalohany. Aoka izy andany tenany. Dia ny faharoa, hitondra ny azo fijaliany isan'andro. Dia ny fahatelo, anaraka. Any amin'ny fahatelo izany vao anaraka. Ho antsika izay manaraka an'izao fandarana izao, izay mijery, izany no nalazain'i Jesosy amintsika. Te hanaraka an' Jesosy ahako. Raha te hanaraka an' Jesosy ahako, misy fepetra entitra ary tsy azo hiadiana hevitra, tsy azo hiadiana varotra amin'i Jesosy, fa io ny lambarany dia io ny ekena. Mialoha ny anarahana an' Jesosy dia ny fandavan-tena aloha. Aoka izy andany tenany. Izany hoe ny fandavan-tena izany tsy ny sitrapoko intsony no atao, tsy izay mahafinarinaritra ranofo intsony ny atao, tsy izay mahafalifaly ahy intsony ny atao, tsy izay mamiramirana ahy intsony ny atao, fa efa manana tompo ahako dia izay tian'ilay tompoko no atao. Iza ilay tompo? Jesosy Kristy. Jesosy Kristy. Raha ety am-pizarana an'ity teny ity, ety am-piandohana diako zaraina hoe matetika ny zavatra zaraina amintsika dia fampaherezana, famporosiana, fanomezan-toka, fanomezana fanantenana. Ataoko hoe fa ampy izay, efa betsaka isika ny mahalala izay, rehefa mahay ny verset rehetrarehetra manodidina an'izay. Fa ny amin'ity hoe fandavan-tena, ny amin'ity hoe fitondrana ny azo fijaliana isan'andro ity, maro isika ny mbola mila an'io ary mila mianatra an'io isan'andro isan'andro. Fantakian'i Jesosy raha anaraka azy dia mandany tena, tsy zahantsony, tsy izay sitrapoko tsony, tsy izay eritreritro tsony, tsy izay momba intsony hoe izao, tsy izay intsony, fa izay tiany Jesosy, izay tiany Jesosy, izay tiany ny hafa,
zay mampandroso ny hafa mafy be zany tsy moro zany satria ty tena tsika ty a voajanahary izy ity de tsy mitady afa-tsy zay tiany tsy mitady azy zay mahafinaritra azy tsy mitady azy zay hoe anazy ihany zay le fitiavatena zay le égoïsme zay le égocentrisme any hoe zao foana fa rehefa tafahoana am Jesosy tsika ary raha tena te anaraka azy de tsy Jesosy ny entiko anatanterahako zay tiako sy anaovako zay zavatra mahafinaritra fa Jesosy no arahako anatanterahako zay tiany Jesosy sy zay zavatra mahafinaritra an Jesosy. Zay ny zavatra mila iainantsika. Fa matetika tsika rehefa mandeha ny fitoriana, mandeha ny fanambarana de lasa isika no mivotra eo anatrehan Jesosy. Manao lista tsika, ty Jesosy ty tiako, ty zao ny etaetako, zao mahafinaritra, zao tiako. Misy aza moa manao fitoriana de manambara amin'ny petadrindrina lehibe hoe inona ny tianao ataoko aminao. Fa ny tedavin' Jesosy tsy zay hoe inona ny tianao ataoko aminao, fa ny tedavin' Jesosy de hoe inona ny tokony ataonao zany hoe ny tokony mivadiky ny fanontaniana iny tsika indray manontany an Jesosy hoe inona ny tianao ataoko Jesosy. Ary zay nefa nitoriana tamintsika tany aloha tany hoe betsaka ny olona mandray an Jesosy ho mpamonjy azy fa vitsy ny mandray an Jesosy ho tompony. Samy hafa zay, ny mpamonjy matsina de voavonjy voavela eloka fa avy eo zay tiako atao ihany ny ataoko, zay mahafinaritra ihany ny ataoko ary Jesosy entiko anatanteraka zay sitrapoko zay mahafinaritra. Tsy tompoko Jesosy amin'izay fotoana zay fa mpamonjy ahy fotsiny. Fa ny hoe manaiky an Jesosy zany de sady manaiky azy ho tompo, manaiky azy ho mpamonjy, manaiky azy ho tompo. Amin'ny fotoana ray niona tamin'i Jesosy, nifona tamin'ny fahotako, namela ny eloko Jesosy ary amin'ny fotoana iny manaiky ny sitrapony amin'izay mitady izay sitrapony, zay le hoe tompo. Manaiky izay sitrapony Jesosy de zay ny tediavan' Jesosy amintsika. Zay ny tediavan' Jesosy amintsika. Ny fiarahana amin'i Jesosy tsy hiaraka amin'i Jesosy hatateraka zay sitrapoko, fa ny fiarahana amin'i Jesosy hiaraka amin'i Jesosy anatanteraka zay sitrapony Jesosy. Zay sitrapony Jesosy zany hoe mifantoka amin'i Jesosy ny filazantsara, mibazana Jesosy ny filazantsara, fa tsy mifantoka amin'ny olona sy amin'izay tiany olona sy mahafinaritra ny olona, fa tena hoe Jesosy. Ary maro ny tsy mazaka an'izany, maro ny mandaha an'izany, maro ny tsy manaiky an'izany, ary zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny faminaniana any amin'ny Timoty any lazain'ny Paoly hoe betsaka ny olona tsy hazaka ntsony ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy ary amorona mpampianatra ho azy izy, de ireo mpampianatra hoe ny ampianatra zay zavatra mahafinarinaritra ny fony. Lasa resaka psychologie personnelle, psychologie, développement personnel, resaka évangile de prospérité, resaka fananana vola, fananana karena, resaka fahombiaza anaranofo, resaka estime de soi. Zany hoe lasa zay no mipetraka ny filazantsara toriana ary amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany no akana azy. Kanefa rehefa tena mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika de Jesosy mihitsy ny teny hoe aoka izy andany tenany, tsy izaha ntsony zany fa nizay tiany Jesosy no atao. Faharoa, aoka izy andany tenany hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka anaraka. Eo ny zavatra anankiray tena goavana mihitsy aloha dingana mila lalovan'ny kristianina, mitondra ny azo fijaliana. Tsy vita ny fampianarana minitra vitsivitsy eto ty resaka azo fijaliana ity, fa tena misy andihany maromaro zay vao ampozaraina momba ny azo fijaliana, fa isaorantsika anray aloha ny anomezany androany amin'ity hoe azo fijaliana ity. Hitondra ny azo fijaliana. Inona zany hoe azo fijaliana? Ny azo fijaliana de eo namotehana ny nofo, eo namotehana ny sitrapo, eo namotehana ny filana. Zay ny lazain'ny Paoly any amin'ny Galatianina. Zay an Kristy Jesosy de efa nanombony inona hozy izy? Nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany, nofony sy ny filany. Zany hoe rehefa manaiky an Jesosy ianao de tsy zay tianao ntsony no atao, tsy ny nofonao ntsony, tsy ny filanao ntsony ny tanterahana. Ary betsaka nefa ny zavatra diso amin'izao fotoana ny amin'ny filazantsara, satria mbola velombelomina le nofo, mbola velombelomina le filana, andeha araka izay nofo sy filana zay ny kristianina ary tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ntsony. Ary amin'izay fotoana zay lasa fahotana no mitoetra,
lasa fitiavana zao tontolo zao, lasa fitiavana vola mankarena, lasa fitiavana rendrarendra sy rehaka momba zao fiainana zao, lasa fitiavana ny tena, lasa fitiavana ny nofo, lasa mifototra amin'ny olona. Kanefa ny tenenin' Jesosy mazava tsara dia hoy izy hoe aoka izy anantenany ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Ry kristianina malala milaza zanak'Andriamanitra, ny filazantsara dia ny fahafatesana, mialohan'ny sin'ny fiainana dia ny fahafatesana aloha. Tsarovy a ny azo fijaliana nanombonan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, amonona azy, ahafatesany, antatsahan-drany, any adiovana, anasana, anamasinana, anamarinana. Zay ny zavatra anankiray hoe famonjena nataon'i Jesosy. Fa ny faharoa izay adiontsika na tsy fantatsika mihitsy ara dia ny anankiray dia tsika koa nge niara-nombona teo amin'ny azo fijaliana teo hoe anombana n'ity nofo ity sy tenantsika ity mba tsy hanaovantsika ny sitrapony nofo intsony fa hanaovantsika ny sitrapony Jesosy. Zay ny endrika faharoan'ilay azo fijaliana. Hijanonantsika elaela zany io azo fijaliana io. Raha mamakytsika ny Romanina toko fahaenina, toko fahadimy sy ny toko fahenina, toko fahafito manambara hoe ny tenantsika ity dia niaraka nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Satria nahoana ty tenako ity nandoa vahoata, ary rehefa nandoa vahoata ity ny vahaolana any amin'ito tsy dokadokafana, ny vahaolana any amin'ito tsy hanaovana estime de soi, ny vahaolana any amin'ito tsy resaka psychologie sy développement personnel haino azy zany, mahay manana estime de soi ho azy io, mahay manana malala ny valeurany ho azy io. Fa ny vahaolana amin'ito maty, tantely, maty, finoana. Zay ny vahaolana. Tsy nisy vahaolana hafa nasehon'ny ray. Raha nisy vahaolana hafa dia naseho an'izany. Raha vola vahaolana nararany avy any an-danitra zany. Raha fiara sy fitaovana rehetrarehetra nararany avy any zany. Raha fitahiana ara-materialy nararany zany. Fa tsy zay ny vahaolana. Fa ny vahaolana dia tsy maintsy ombona amin'ny azo fijaliana ako, amonona ako. Zay le fahafatesany nofo. Ary mety gakitsika maheno an'izany teny zany ahoana koa zany. Fa ny fanamasina ny hanazavatsika fa zay mihitsy ny filazantsara hoe nombona amin'ny azo fijaliantsika. Jereva amin'ny Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo fa miteny koa Paoly hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana ka tsy zaho tsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe io azo fijaliana io mamotika ny sitrapoko io, mamotika ny filako io, mamotika ny faniriko io. Ary rehefa ao amin'i Jesosy ako, Korintianina faharoa toko fadimy andininy fafito ambin'ny folo, raha misy olona ao amin'ny Kristy, ao amin'i Jesosy, tsy ao amin'ny katolika na ao amin'ny protestant na ao amin'ny anglikana na ao amin'ny evangelista na ao amin'ny evangelika na ao amin'izay atoko-pivavahana hafa na ao amin'ny olona, tsy zay ny lazainy fa ao amin'ny Kristy. Zany hoe mila manatona an' Jesosy mihitsy sika, lay loharanom-pamonjena, lay fototry ny fiainana, lay azonaina, mila manatona azy mihitsy sika mba ho foana lay fiainana taloha, mba ho rava lay faniriana sy filana taloha, mba ho potika lay izao, mba ho voasasany rantsika dia intsika olom-baovao. Lasa zay tiako taloha tsy tiako tsony rehefa tsy tiany Jesosy, zay falehako taloha tsy alehako tsony rehefa tsy tiany Jesosy, zay fisaintsainako taloha tsy saintsainako tsony rehefa tsy tiany Jesosy. Fa tsy hoe nanaiky an' Jesosy ahako dia arahako entiko Jesosy hanao an'ilay tiako sy mahafinarinaritra taloha. Zany matsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana ny ankamaroany. Ny akanjo dia hanaovana ihany na akanjo mamofady azy, fa dia lazainy hoe kristianina zanak'Andriamanitra malalaka afaka manao zavatra rehetrarehetra. Ny fiteny dia atao ihany na fitenin'izao tontolo zao ary. Ary ny fomba fanao dia atao ihany na fomba zao tontolo zao azy. Kanefa mila vonoina mihitsy zahako sy ny fitiavantenako sy ny filako sy zavatra ilaiko rehetrarehetra. Raha te ho mpianatra Jesosy sika, ary ataoko fa tsisy safidy io. Rehefa nanaiky an' Jesosy sika ho mpamonjy dia mila manaiky azy ho tompo ary mila manaiky ho mpianatra Jesosy. Zany hoe za mpianatra Jesosy zany mianatra ho am' Jesosy, manao zay tiany Jesosy, ary rehefa vita ny fianarana mivoaka ohatran' Jesosy izy mivoaka avany. Mampalahelo amin'izao fotoana izao fa maro tsika milaza fa ao an' Jesosy, mpianatra Jesosy, fa tsy ahitana ilay filazantsara marina fa lasa fiaroarona amin'izao tontolo izao sy ny fahotana no mitoetra. Amin'ity androany ity ho antsika tsirairay avy, hoy aho efa betsaka ho an'ny fampaherezana sy ny fanomezam-panantenana sy ny fanomezan-toky, efa be da be mizara zany ary efa fantatsika tsy anjery zany teny fampiherezana rehetra zany. Fa amin'ity androany ity mila maty ahako,
mila maty ianao, matiny amin'ny filana, filano nofo, matiny amin'ny faniriko, matiny amin'izay tiako, ary mitsangana amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Raha maty fotsiny dia perta, fa maty fa mitsangana amin'ny fiainam-baovao. Zay ny filazantsara. Jaona 2:12. Raha ohatra ka milatsaka amin'ny tany ny voambary ka tsy maty dia mitoetra foanao iny, fa raha maty iny a dia mahamobe. Tandindona ny fanambarana ny amin'i Jesosy iny hoe maty izy, avy eo izy nitondra vahoaka maro hanompo azy. Tsika tsirairay avy ihany koa mila maty tsika aloha mba hananantsika fiainana. Maty tsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao tsy mahay manompo an'Andriamanitra, ianao voageja amin'ny fahotana, ianao voageja amin'ny fahazaran-dratsy, ianao tia izao tontolo izao, ianao tia tena, ianao anatin'ny fahalitoana, ianao ao anatin'ny fitiavana izao tontolo izao, mbola tady ho zay ihany ny fombanao nefa efa manaraka an' Jesosy ianao. Ny vahaolana amin'io tsy cours de psychologie, ny vahaolana amin'io tsy cure d'âme andoavanao 100 000 ariary na 200 000 ariary, ny vahaolana amin'io tsy resaka zavatry ny tany, fa ny vahaolana amin'io dia ny fanambaranany amin'ny hazo fijaliana, fanambaranany amin'ny hazo fijaliana. Ary teneniko ihany fanamariana kely, io hazo fijaliana io akory tsy hoe akahazo dia hazo fijaliana atao sarina plus dia apetraka eo an-trano na hoe ambozonako eto, tsy zay, fa ny hazo fijaliana raisina amin'ny finoana hoe teo Jesosy nombona, maty teo Jesosy, nalevina dia nitsangana tamin'ny maty, dia ohatr'izay koa ahako, maty teo koa ahako, nalevina ahako dia nitsangana tamin'ny maty a, mandeha amin'ny fiainam-baovao. Zany ny fiainana ao amin'i Jesosy, zany le hazo fijaliana, ka tsy zay tiako tsony ny atao avy eo fa zay tiany Jesosy. Firy amintsika zanak'Andriamanitra manaiky an'izay, fa malahelo anie ny fanamasiny, malahelo anie Jesosy, fa maro ny olona ozy izy ny manaja ay amin'ny olona, fanofony lavitra maro ny olona manao hoe tompokotompoko nefa tsy manao ny sitrapoko Ary zay mahatonga an'izao zavatra zao toriana amintsika hoe rehefa manaiky an' Jesosy tsika dia tsy niapahapahany, tsy manao filtre tsika hoe ty mety amiko dia ty tsy mety amiko, ty mety amiko dia ty tsy mety amiko, fa zay mety am' Jesosy 100% maty mihitsy ahako am'izay faniriko sy ny filako zay sitrapoko dia mivadika sitrapony Jesosy. Zany hoe lasa mandeha amin'ny fiainam-baovao tsika. Misy tenin'ny Paoly any, ary isaorana ny tompo fa ny filazantsara amin'ny Paoly, zany hoe ny epistily soratan Paoly dia manambara an'io resaka hoe hazo fijaliana io, fahafatesana any amin'ny hazo fijaliana. Paoly sy Petera milaza an'izay, zany hoe maty mihitsy ahako amin'ilay mampanota satria tsy zavatra azo récupérena ato amiko, fa vonona mihitsy aho dia mandeha amin'ny fiainam-baovao, tsangana fiainam-baovao. Fantatsika hoy izy fa nitoetsika taloha dia niara-nombona tamin'ny hazo fana ny tena niota, ary rehefa maty tsika tamin'ny hazo fijaliana dia tafitsika le toetra vaovao, mitafy toetra vaovao ao am' Jesosy tsika. Romanina 3:13 dia milaza an'izay hoe aza miany amin'ny nofo atateraka ny sitrapony sy ny filany, fa hitafio Jesosy, hitafio Jesosy. Zany hoe ry kristianina malala, zanak'Andriamanitra, ny ilayntsika dia ny hazo fijaliany Jesosy, miaina amin'izany hazo fijaliany Jesosy zany, zay tsy dia toriana firy-tsony, zay avela, zay tsy rarahina, nefa zany ny fiainana, ary zany ny ambaran'i Jesosy amintsika. Tsy zay tiako tsony, tsy zay mahafinaritra tsony, fa zay tiany Jesosy. Halleloia! Fanafahana ho anao zany, fanafahana ho anao zany, fanafahana ho anao zany, satria raha maharitra amin'ny teniko anareo Jesosy dia ho mpianatra tokoa, ho fantatrareo ny marina, marina ho anafaka anareo tsy ho andevo, anafaka anao zany. Fa raha resaka nofo ty hitonanao any amin'ny fahaverezana io, fa io efa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Tady dy foana zay le teny eo amin'ny Galatiana zay hoe zay efa an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny faniriny sy ny filany. Amaramparana antsika azy dia vakitsika mihitsy ary zay Galatiana 5:5 andininy fa andininy fa 4:20. Galatiana 5:5 andininy fa 4:20. Fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Zany ny zavatra tokony ho iainantsika, zany ny zavatra tokony iainantsika. Ary vakitsika ihany ny Galatiana 5:4-4. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy n'inona ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao raha amin'izao tontolo izao tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijaliana Jesosy. Ny fitoriko teny tsy reharehako,
ny famoahako devoly tsy reharehako, ny fahavitako manao mirakla tsy reharehako, sy ny fananako ministera be ny reharehako, sy ny fananako fahombiazana eto tany ny reharehako, fa ny azo fijalian' Jesosy ny reharehako. Satria nahoana? Inona nafaka amin'ny fahafatesana, inona nafaka amin'ny filanonofo, inona nafaka amin'ny firana, inona nafaka amin'ny fanindrin-dratsy rehetrarehetra, inona tonga na olom-baovao ary miara-mitsangana fiainam-baovao amin'i Jesosy ahako. Ho azy ihany ny voninahitra. Rehefa zay vita zay anankiroa zay, manaraka an' Jesosy tsika, miaina amin'ny fiainam-pahafahana, manao ny sitrapon'i Jesosy. Ho azy ihany ny voninahitra ary anisan'ny mpankatony teny tsika azotsika ny fiainana mandrakizay. Amen.